Izay ny amin'iny fa vaovao ny postra malagasy araka ny fanambara tao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia voafidy ho isan'ireo mpikambana amin'ny filan-kevim-pitantanana iraisam-pirenena roa samihafa i Madagasikara amin'ny alalan'ny postra malagasy eo ampahafantariny Vola Rafarasoa sy Fanirikely. Voasafidy ho anisan'ireo firenena 10 mpikambana ao anatin'ny Union Postale Universelle na ny vondron'ny postra maneran-tany Madagasikara amin'ny alalan'ny postra malagasy. Tafiditra ihany koa ho isan'ireo firenena 17 mandrafitra ny Conseil d'exploitation postale. Ireo no vokatra ny délégation malagasy avy nanatrika ny Congrès fa 17 ny UPU taratry ny ezaka vita ary tombony ho an'ny postra malagasy ahafahana maka ny traikefan'ireo manam-pahaizana avy amin'ny firenendehibe azona mampiatra ihany koa ireo tetika asa goavana anatsarana ny kalitaon'ny tolotra sy ampiroboroboana ny asan'ny postra malagasy. Azo lazaina fa tsy tara zany tsika aty Madagasikara satria vao tamin'ity taontia ny UPU tamin'ilay congrès teo ny UPU vao nametraka thème an'izay nefa tsika efa nanomboka nanao an'ilay digitalisation efa nanomboka efa ho herintaona tsika zay no efa nanomboka an'izay zavatra zay izany rehetrarehetra zany dia hoentina hanatsarana ny idirana amin'ilay hoe modernisation ny postra, modernisation ny services postaux. Mihamafy ny fifaninanana ho an'ny postra malagasy ilay atao hoe inclusion financiaire ny tanjona ho tratrarina antony fanaparitahana trano ireo maso ivoa manerana nosy izay efa mahatratra 300 isa amin'izao fotoana. Na amin'ny resaka logistique, amin'ny resaka transportna colis io, na amin'ny resaka service financier, amin'ny resaka fikirakarana rabola dia sehatra isian'ny fifaninanana mafy dia mafy avokoa ny asa rehetra izay ataon'ny postra ka ny modernisation sy ny digitalisation izay ataontsika dia hoentina hiatrehana izay fifaninana zay ahafahanay manome fahafapo sy mitaza ny mpanjifanay ary indrindra ihany koa mba ahafahana miantso ny mpanjifa vaovao. Namafisina teto fa mbola miasa ny AJI ary mampidi-bola betsaka ho an'ny postra malagasy na dia efa somary mialefo noho ny fivoaran'ny teknôlôjia azy. Anisan'ireo orinasa mpanjakana mbola mijoro ary te hametraka ny tanjany ho fanotry ny fampandrosoana raha-toe-karena ny postra malagasy. Nanohana akaiky ny ministera raharaham-bahiny nandritra ny dian'izy ireo nanatrika ny Congrès fa 17 tany Abidjan, fivorim-be fanao isaky ny 7 taona.